ady nalika nankady laza. Tantara mitoy misoratany natiora. Ireto avy ireo namelona ny tantara: Zoma amin'ny Rina, Christophe Rabearmanana, Ralala, Ulika. Miaraka tamin'ny Nanja sy Rojo Ranaivarso. Nandra Efeo sy Nana Tontosa, Nanja Razavinakotra, Nandrindra Ra Teknika, Mamy Avongy. Hoanariny reto fotsiny fa tsy nentinao e. Lafara koa zany salamo tsy lazaiko. Efa hoe ny sakana ny quartier mobile aho dia tsy afaka nitondra azy rehetra. Dia toa inona ny lasany? Tsy maintsy natao kopaka ny sasany, dia ireo ny anjarako. Misaotra ihany aloha na dia izany azy e. Misy mitady foana reto e. Ary ny fiaranao nanahoana? Tsy maintsy nisoloana ny fitaratra ko inona moa? Iza koa no anaika an'izany fa ary zalana nimba ihany no tsy maintsy manolo an'io e. Andraso fa ifampitana kely izay rehefa manao fampihavanana any a. Tsy olo-patatra ihany moa fa mody nanao gagolina fotsiny. Mitarika ribesiva ihany ange. Mahita reny. Fa aleo aloha manomana ny dio any Antsirakitsika. Sa tsy izany moa? Izay tianao foana ka fa izay kosa aloha nefa nampanantenainao a? Eny ary Afrina moa no afahandry maka-rivotra kely. Na herinandro aza tsy maninona ka fa tsy mihoatra an'izay fotsiny. Nde ary hitsoka ny rivo-dranomasina zany tsika ary malala. Adonoy mihitsy aloha izay kominina sy ny vahoaka ihany ka. Izany koa ve moa mbola navesarana ansaina ty amin'ny vakansa ty e. Baibay aloha ny tanindrazana sy ny fanasahiranany a. Allô? Allô? Malazanao Ramatokely Linda? Manahoana ianao fa misy inona? Misy raha tasy vitsivitsy fa tonga ry ato e. Ilain'ny olona maromaro maika. Dia mamila ny siny anao anefa. Mampalelo zareo dia izany ny antso anao. Hatray, teo atsito izany olo izany koa ty lavitra ty indray vao tonga nelingelina. Fa ngatsy ao koa ny adjoint e. Ato izy fa ity zavatra manokana mihitsy e. Ny siny anao ihany. Ka ary izy izany lazainao fa hoe taratasy vitsiko. Aleo aloha iangona ho maromaro ao dia soniaviko mitambatra rehefa tonga e. Oviana nefa? Amin'ny herinandro. Fa raha tsy madiso ary Matokely Mera, inona moa izany tianao herinandro izany? Ay, Remio koa. Inona fa tsy zavatra ahasoan'ny commune antsika foana e. Momba ny commune ny diako raha izay no tianao ho fantatra. Mitady partenariat ivelany aho. Ay, vare. Dia mahita soamatsara tokoa ary fa tena ilain'ny commune maro zao izany e. Hainao mihitsy no mamaly azy zany ka. Raha tsy izay tsy inona tsy ho tapina ny vavango. Andeha be eo indray mantsy ny resaka hoe mitsangatsangana ny ivelan'ny commune fotsiny ny ataon'ny filohan'ny commune. Ao tsara ka. Piso kely ary loha fa aizany dia commune foana no ambetiny resantsika. Ianao ihany io ko. Nanahoana kindry miangola? Efa tsy maninona ka. Androany izao no manao pansement farany. Tandremo ihany mba tsy handeha irery amin'ny toerana mangina iny. Mbola tsy hita izay marina amin'ity kidarodaroko ity mantsy. Faratra hatramin'ny firaisan-kina pokon'olo leto aloha izy dia asa e. Efa ny manome toromarika indray kominina ny amin'io zavatra io ka. Aleo aho aloha any an'ity sheriako ity ka. Beziva. Oh? Za me vola. Volavola inona e? Ny vola na banjinina, ny foko tsy poketra, ny tanako fiinina. Mba mahay tononkalo izy. Fa tsy anao aloha izany e. Aniza re? Ho teneniko hoe any Tahirin-tsoa nanoratra an'izay dia ho taratara amin'indray ianao. Tahirin-tsoa? Ay! Efa hitako ny anja tononkalo. Fa amirony ary raha mahay ela fa tsy mangalatra ny olona foana e. Ay, eno ary a. Tiako be miangola. Lazaiko molamola.
manenjika rima fotsiny nenao ary amin'ny andro avy hitondrako goavy anendazako ovy endazoko amin'ny vy negra ka tsy atahoratsika ny lioana stegra fa ataotsika maigre tsy mba mety ve zany mezanao fotsiny mba ratsy koza nypoème zany ina ko zao nydika an'izany kefa hoe miady rima amin'ny poésie de mitovy samy hoe vy ny farany teny hoe goavy ovy vy kinandray mety ange zany adaladala mihitsy ty pisiko teka fa de ahoana aloha ty communalinareo ty ry président kifafa milamin'io ka eo am-pelantanana isy remy eo ange ny fandraisana ny taratasy firotsahany de efa nisy maromaro nametraka teneny farany avy mbola irotsaka ohatray ino ny faharoa nametrakako fa mbola hodinina ny dossieny fa ahoana indray rehefa nandrinika zany zay sy rema de tsy mety ho an'ny mbola mpitovo aty fitantanam-bahoaka ty otry zao linda iza any amin'ny sakaiza ratsiny any de eo miesony eo daholo ny ray commune ody lazainy fotsiny hoe asan'ny commune no atao kanefa ampiaraka de hitsangatsangana aza de asianao mafy kosa izy ianao koa aza mbola tsy manambadiko fa raha tsy diso a de zany koa no antony tsy naneken'ny komite anao teo aloha mbola kely tsy manambady tsy mahazaka commune ie anisany ka ty misy vaolana sady ho anjino sady marimaritra raisana ny tokony arositsika mihitsy koa inona nefa zany fanambadiana zasy anao zao no akanga miarady iombona fity zatra mampiady rima eo ianao fa ianao sao de tsy afaka irotsaka ovidinina zany no hoe anafainganana amin'ny mariazytsika na de ndri aza nge zany hoe rehefa mirotsaka moa de mbola ninona irotsaka merandray anao hoe raha ihany ange tsika roroa am'izay otry samy manana amin'ny programa fampandroson'ny commune tsy nonako programa ao atokatrano aza am'izay tsy ho arakako sady ndri ve de mbola hiditranao politika koa dada ny dadabe anareo efa reko fa seriny tamin'ny politika nitarika grevy nanonga-panjakana-poky tany tamin'ny androny dadabe anareo raha tovindray iny nandova politika koa linda zanany mbola lasa mpanao politika koa de zao ndray ianao no 4e génération amin'ny politika gasiny fa raha mikorina ve io ao aminareo mazava ho azy efa raha mikorina angambany any amin'ny fitiavan-tanindraza sermi manino inona koa no zany teo fitiavana nimba firenena foana no hita raha ny faharenesako so ny fahitako ny tantara aloha aizako kosa inona zao ny tandrazana tiany linda am'izao fa voninahitra sy tia nykorokareny mba aoaka fotsiny ny politika angetsy ratsy kosa fa ny olona manao azy fotsiny matetika tsy tsara de lasa maloto foana le izy avy eo ohatrany ianareo taranaka amin'ny fandimby teto ianao angano hoe olom-baovao hitondrainga vaovao kanefa tsy avelako amita-bahoaka ntsony rehefa vadiko satria efa maro zay nilaza fa vaovao d'origine zay lasopona alika vao mafanaka ino entiny eo zay eo daholo fa tokony matitra marina kiny fiarahantsika vao fiatranona nge zao no nataonao tany aminay fa tsy fisehoana kory ka mbola tanatin'ny krisy disadisa koa ane zasy dadabenareo de manahirana le izy raha niseho fofombady ohatra no atokavako any aminareo lasa iny fa niseho milay eo ahako oay maizina sady kiny andro ohatray maizina tokoa aleo am'izay za otoka no firatsiko foana mantsy le nivelesiny olona tamin'ny boiron ndray mandeha iny eny aleo tokoa mody fa niteny zany ianao fa misy voana sindry zalahy boiron ndray nge teny amin'ny bypass omaly atoandro any andray hitako sady atoandro taloha teo mba hoe mandeha misasakalina vao tsy mampitahotra zao ka ny mandeha mitatao-vovonana avy no mampiororo zany ve ny fiainany atao kadilaza toy fa mono ny tanjotsika malagasy rymia asa nanaiky mibaikony izy namela ny fanahy maha olona ho fatany sasany amintsika ry beziva de lasa biby olona
miaina amin'ny fomba iby sy mifaditrovana fa mananjina ho any ainy misy todiny raha mitantarany olombelona jodasy angeny ngeza lahy tamin'ny fandatsahan raha io fa tsy laitra ny naverina moa ny fanenenany avy eo raha tsy maty izy tenany tsy foana ny eritreriny ndao amin'izay tsika ody ry malalaka tantaninao fa matahotra ndao ary dia ahoana zato izy ringam-panolo-tsaina to miasa rery zany izy ko marena le tsy ah ka ny olana amin'izy tyo a de tsotra imeralendaka tia mitsangatsangana miampiaraka ny ivelana kadilaza de zao na ny ekipa aza to lasa mahatoto inona mivavao fa tsy avy ampiresaka tsy amin'ny antony eto indray tsy zany fa misy an'ity fanasana avy amiko fafy ty avy amin'ny komity jerena amin'ny fanomanana fifidianana eto akadilaza zay moa fanalavana azy de inona onzy ty lazay resaka fiviritsika latsaka mery eto amin'ny komina izy io sika samysika ihany azona numero atsika sy ny fanindranana ny propagandy sy ao avy sady efa tonga eo lindarapitso efonamatsika izy amin'eo ay zay vao tapitra ty vakansa atsika andray kosy tsy andronao mihitsy ange izy zany ka tsy hitako loatra aloha zay nampifankaty atsika resaka bizina azy vola fotsiny ny fanaovana ny fitiavana kosa moa tsy vitany resaka tsy maintsy mba atao mivaingana mivola ny tombony fiarahana ankoatran'ny fahasambarana fitiavana ho ilafara fahasambarana ho ianao to samy tsisy hitako amintsika zany tsy haiko hoe mila samy manontany tena angamba hoe inona ny raha ntsika ara-dalàna re zany ry linda efa tany amin'ny taonjato fahavalo ambe foly tomakarlil zay no nilaza hoe ny andro fifampitohizany eo amin'ny olombelona de ny ray am'reto na vola na tombony na tombotsoa maika fa am'izao taonjato faharaiky am' roapolo zao de inona fa tsy izy rehetra ny antony fifandraisantsika sady vola no profit no gain tsy tokony asiana olana ki izany ry malala fitiavana fotsiny no atao ambonin'izy rehetra de norme io zany angano misy eo ny tena fifankatiavantsika angamba efa tsy nisy hatramin'ny voalohany sarondreo zavatra ireo avy aminao ny voalohany aiza kosa fa raha tsy nisy vola kosa nge tsy mba nandeha nakarivotra mahafinaritra ohatran'ireny tsika de mbola hitanao lafy ratsy ny ve zany eno hafa io mananainga ao any ambany vohatra aloha taky ninona sady zao ny asa miandra ao amin'ny komuninao aza de miasa saina be am'izany vahoaka nakady laza ve no ataonao mahavaky lohanao fa lalabe mandry tsara reo majorité silencieuse fa fantaniana nge rehefa tena tsy jereny izy lasa majorité dangereuse indray miongana eo ny tena zarazarao ry linda anjakana ataovy zay tsy edivany samy izy efa aminony izy samy vahoaka ihany de inona ny tanjona tsotra rehefa revo miady sy mifandramatra ao izy ireo de mora no makany areny tsy ho hitany akory hoe miondrana ty amiko ny vato ny hazo ny rose ny roze de mbola tadiavinao an'io foana zany linda raha nanao an'io afery io sika hatrizay tsy mba nahita tombony ve enao tombony fotsiny fiaranao tsara tarebe io tsy laviko aloha fa so de tafahory ty tsy fangararahana may ao amin'ny seza ty sirika eo ange mbola zaza saina mariny ry ny mpitondra kominina teo hatrizay nge efa nafian'ny posiny mba anjaranao indray zao c'est le bon moment araroto ny fotoana tsy mahafaty manotanao eny kanefa zao aza tsy tokony ho faty manota kanefa reny nisy nanota fady ihany misavaina ny entana nentina anatra ho an'ny sisy aza matahotra za ty ivelana ankady laza foana miaro anao raha misy migafy mandray are-poko tany raha misy ahondrana araroto de ny eo amin'ny toerana ianao za nge efa miezaky fa ny krizy sy ny ady politika any toerana matetika
zay ny gravy opportunité ho a zany aminao maiza fotsiny manao gestion de crise azavahana tanteraka e amin'izay nge mba misy hirika mody anaovako fampihavanana any ko ianao tia koa mahay miresaka ery amin'ity politika atsika ty ange vavanao amidy e tsy atao mason'ny olona hoe langa no afafy abobo no ampandrina drisa de matory atrano ny valalabe mandry mba mangataka fahandrinana kely mba mangataka fahandrinana kely itano ny président kifafa fa marena dolo aloha ka zao no ty fifidianana trehany ty iroso amin'ny akitsapaka azon'ny kandidany laharanytsika avy eo zao aloha mba manitikitika anay ato amin'ny komity jerena ny fifidianana eto akadilaza ny hevitrareo kandidat tsirairay inona ny natonga anareo irotsaka mba miteny tsirairay zany sika fezateny roa avy atomboka amin'ny ratovo are misaotra ny kifafa na mbe fitenenana ory kifafa mirotsaka hovidiny eto akadilaza satria dia ampandroson'ny tanindrazako tanjy kokoa ny ampiavana ny fokotany miady atao amin'ny komina na zany izy hoe be ny tanàna aza ve leletsy dia tsiro tsako ny andray fitonanana zarabriko amin'ny fampivarina sy fampandronana ny komine atreto mantsy dia anekady araky ny arahany tokoa ny lazany tanindrazantsika tsy hoe fanakianana ny voalazany remy eo teo fa aleo zay teniny teo aloha tsy averiny ao ariana ntsony teo zao efa nisy hoe fampandrosoana dia mba tsy averina ntsony zay oui linda zao bon mbola mirotsaka ho be ny tanàna indray satria mbola manana tanjona amin'ny développement eto atoerany hijoroko vavolombelona ny voyageko tany ivelany betsaka ary zareo vahino ny tady ahy saingy hoy hoe raha ho tsemboka ihany dia aleoko anytaniko dia misaotra anareo ary akitsapaka zao no atao misy numéro efatra zany atao anatin'ity boaty ty atombotsika amin'ny lehilahy angamba ny fakany zay numéro voarain'ny tanany kosa dia sisanareo zany no azoko aleo zany voalohany ka vehivavy fanaja mantsy ndry fa ahoanany hoe vehivavy fanaja tapoka teo fotsiny satria ny lehilahy zany faninona aminao dia mitovy zo zany tsisy an'izany vehivavy sy lehilahy mitovy zo zany izany nampianatra anao an'izany adalany zany tsy voajanahary zany fa voaforoniny azafady kely on a le même droit amin'ny zavatra sasany fa tsy amin'ny zavatra rehetra zany adalana fotsiny zany ady hevitrareo zany fa samy masina tany amin'ny nametrahana azy io tsy laha ny andro ifanindreo fa ny fameno zao ny ilainy dia ty ary atombory linda makataratasy kely ray amin'reto ahotsakotsako reto ianao aiza mifidy tsara amin'reto safidy tsy fantatry reto ao ty ary sokafy ary jereny andrekako numéro 4 hony lety toko mba numéro 1 ahay 4 vitana kosa izy fa nikandidaka manaraka ray zao dia ahoana tsara mivalin'ny akitsapaka tao iza daholo ny laharana fahafiry avy nikandidaka namberoanina aloha iremio numéro 2 ratovo numéro 3 za numéro 4 linda fa beziva tsy maintsy manao an'io ve ianao so laka variana miresaka tsy hinanakanina kanefa no avinao ny asanao aza tsisy tokotaniny akory angamo io tsy hinanany kizay mantsy fa mitombona ny eritreretiko aminao zany dia hoe ny asany be ny tanàna io ndeha iantohana ny fiainana no asa fivelomana ny kandida hafa ngefa mba samy manana mivady aman-janany sy ny fivelomany daholy so akitady andraikitra avakitratra aza ataonao misalasala eto indray amoromia dia ahoana zany ny efa fanapahan-kevitro tapao amin'ny fanapahan-kevitra fa indray fanapahan-kevitra ihany tsy inona no anapahana fanapahan-kevitra ko io ary aminao fa mitady anaiky anao nareo olo tiany tony koa tsy tena nareo
fa misy firy anga zay ndriatsy ny efa solo tena amin'ny vehivavy rehetrarehetra ndri ny fitambarany ay dia ataovintsika matotra ary ny resaka raha miditra lalina amin'ny komina io ianao a mbola tsy mety amintsika vao manorina tokantrano izany ho tsarain'ny vahoaka eo ange ny mahafilohan'ny kifafanao ekeko ihany fa mandra-pavitan'io fifidianan'io ihany a ao isef inona moa fa anomboka propagande rapitso hoe any amin'ny propagande ray mifampitady izay sy ny faranareo anoana ny remy eo zany eny are andrasy fa asasika ataony bizivandreny tononkalo iny avy eo fa zao ny tanjotsika tompoko lasy tompoko vavy eo ira iny sika fokon'olona sy ny mpitany filaminana ampaniny tsy fahalemana misy am'izao fotoany zao zany sa tsy zany misaoty zao zay mively vahoaka amin'ny azo no hoveleziny vahoaka amin'ny azo ry zareo sa ve avelanjaka eto kadrazany ratsy avela sa azera misaoty misoranareo ny manaraka zany araky ny mahay ty ambany volo atsika de mila atsarena ny fambolena sy ny fibina tompoko lasy tompoko vavy eo yara iasa sa ona yara iasa satria tany mantsy no efa arena voajanahary nomenatsika tompoko lasy tompoko vavy ary de hokarakarantsika mifanetana amin'ny vaninandro izy mba amokatra tsara ho anitsika sy ho an'ny taranatsika zao nefa eo ihany anefa ny tany fa zao ihany ko hojerena ihany ko ny lovatsara indrindra ho an'ireo zanatsika zay ho avy ny firenentsika rapitso zay misy le izy ka zao hijery fomba sy systema fanetana amin'ny ilain'ny fianarazanatsika sika tsy zay fomba fianivelany akory de atao copie de coller eto amitsika daholo tompoko lasy tompoko vavy ka izy ary no mahay manafoy an'izao lasaiko zao de omeko bonbon resaka mahakasy azanatsika moa izy ty rehefa eny amin'ny anjery manontolo izy inona ary le izy lentamidindava zany hoe zao raha tsisy connexion na internet amin'ny mpianaratsika de lasa le système lentamidindava na koa hoe tsy mahay mikirakira momba ny tranokala zanatsika de lentamidindava ihany ko le izy ka afo hoe zary LMD zany tsisy dirany commune kosa zany ranga alefa am'izay ranga le tononkalo eny ary ka zao ary asatsika ataony beziva ary le izy ty am'izay ny micro alala izy ao tsara dao ny fialotsika kandida vafiry mony atsika eny ary araky nampidirany remio azy teo moa de tononkalo le poeta sady mpamelona tantara iray tianareo zay izy ty zay lasana tamin'ny janoary 3 izy moa izy ary ny anarany toera tadidinareo eny ary isolofo jose ny nanoratra an'izy ty eny tompoko nampitondray ny lohateny hoe inona moa le izy teo ao ary samy mangina ary sika mihaino azy mangina tsara ary iantsana azy araky ny nataon'ilay mpanoratra mpandroba 10 lahy nanafika tatsy maty lay ranga voataroka kalaky niza moa mpanafika endana angalatra tary nitsofoka tatrano nametaveta-pela tsy afaka nanohitra no tsy anainy ny kalaky niza re tsy ho lafy folo lahy nanakana lalana
nijanona ny fiara tsy nahita itsoriahana kalaky ronompotra narangandry zalahy kalaky taizanga bantsary tavany rohotra maromaro nandroko ireo firavaka deradera lava tselatra indro teo kalaky nampangovotra tanandry zalahy nampanginy ty karana monany kalaky nizako injato inarivo hitangazety fa dalo marobe nandravarava teto voalaza fa nivimbina kalaky avy any an-danitra nilatsaka to mana ny tompony to tsy hita tsy azonao fonjaina raha ianaka kalaky raha alalaka kalaky raha irefitra kalaky ifanamotsana ny gasy zay ve ny tanjotsika tsy zany zany raha tsy faly mihitsy reto vahoaka mahatsirava ny reto miaino ndre adala be reto ary aleo hiala eto amin'ity propaganda ndry zalahy reto fa efa nahita sy papa zay aleo sarotsironana ihany ny tava sao misy mahatsikaritra tsy azoko mihitsy nge zany tia ny dadabe ahatongavany zany raha tsorona anaka de zao ilaina anao anampy amin'ity fampilezan-kevitra ataony dadabe ity de inona hono no ilana am'le izy ka hita ihany fa tanora mibetsaka eto amin'ny commune de maninona ny tanora moa jerijery ka ohatra mety raha manao fitafiana mianjakanjaka ianao miaraka aminay manao propaka na de jerinao eo fotsiny aza ngeny atongavan'ny olona de avy zay amin'ny sonorisation de tsy mamasony olona ihany ny jerijery fa ny sofiny ko kopakopaka mandreny kabary ataoko eo akizy vavy afa tadiavana tsy fanao kosa aloha mampideradera vatany erak'izao commune zao ka efa niresaka tamin'ny tovavy jilajila azo tomina reny angy ahy fa mila vola ondro zareoko zaiko ka raha kosa ny azo nanaovany an'io zavatra azonao tombony de ilan'ny tambony kosa ny ampideraderan'ny feany mandritry ny hetsika ataonareo de ahoana re ny hevitra na de nira lefako aza mantsy de nira ny tanora am'izao ka mila tanora mahay mihetsiketsika miolakola na mifanaraka am'le izy ihany ko inona nefa ny olan'ny dadabe rehefa nasaroty zavatra ihany ianao mandefasa RNB de lohan'ny dadabe fotsiny ozongosina aiza retsy ty no aizako an'izany efa repety amin'ny rapiny agrady sy sakay za ry ao an-trano fa sahirana be mandeha mba ahoana re mipoziny dadabe manao repetyrery an'izany ianao tsy mba mamangy anay de tsy mahitako aleo anao mitsidika an'le tsy sahofidiany vahoaka iny to zay mijery ka samy tiako nareo fafity tsy azo fangaro imaleo de tsy hanampy any dadabe anelinievy mihitsy zany ndriko manao akanjo fohy fotsiny angeo de mijora-nitona maso olona ihaino ah fotsiny tainkoso dadabe maninona zavatra afa nge ny fantohan'ny olona amin'izany fa tsy zay hevitra elinao akory indrindra moa ny lela ka zay no natonga hoe ianao manao zay manahitaitra amin'ny masony ireo lehilahy adaladala rehetra eto amin'ny commune reto ny tiako ifidy de ny masony namandriana azy aminao cher dadabe tsy napoiziko ianao indray ny hevitra an'izany na za mamaly anao asa ve hoe dadabe de mbola sahanao ihany ny mandroso an'izany hevitra izany amina hevitra retsy ny rehefa diso de avitra raha mampatahotra moa de ovitra ary rehefa tsy raikitra de tsy avotra de tsy menatra dadabe ho tsarain'ny olona hoe mivaryjanaka manao lavantiny zafikely ny asehoseho vahoaka amin'ny fitafiana tsy haiko zay zany tsy raikitra iny fa ndry naninona teo fa ino ty fomba fitafinao ty izao mampideratratra zao ve ankalasany ambony ny fitombenana atao an-trano kosa ry dadabe vo avy nanao dosy ange za fa mifangaro koa ny zavatra tiany dadabe atao fa tsy azoko mihitsiny ananatra ve aloha dadabe sa apriske ijaingijaingy io de aloha fa voatamaina no azo teto aminao ka
tandremy be fiantana amin'ny dadabe rehefa lany eo izy ataoko mahalala ny dadabe tsara ianao rehefa misy fampihavanam-pokotany asaiko manadiny toerana avy nanaovana fampihavanana. Dokter Lafara indray zao ny anarany. Za aloha de miteny fa neny fara miarakaraka amin'iny iza mbola ho ahita loza e. Mpitsabo politika kapotsaka nge iny e. Ao tsara ve aloha nareo e! Ambiance sa tsy ambiance e! Ambiance sa tsy ambiance e! Eny ary fokotany nandava-kitroka. Efa tia eto ka tsy atao anaty lavaka tsony nareo. Tsy avelomay maizina mikitroka tsony nareo. Fa ampidirana jiro. Jiro tsy mety tapatapaka e! Aleo tokoa tsy misy pizza de l'estage Ka zao tompo-kilasy tompo-vavy. Aza mifidy andreny zay namoniny alika antsanako ireny e! Tsy fidy! Aza mifidy zay misakatsakana tsy maty manoto ireny e! Tsy fidy! Ary zao nefa tongava mifidy daholo Misy vaoka koa tamin'ny propaganda dadabeanareo tena ndava-kitroka omaly Ny vahoaka manatrika nge misy foana fa ny isany tsy mitovy e. Fa ono ahy fandrity aloha momba n'izy zany amin'izao e. Misy kandidat telo nareo eto. Tsy hoe momba n'iza na iza fa androtsaka ny ray aminareo fotsiny amin'io andro io. Ok, zava-dehibe rehefa mifidy mbola mila entanina sy beazina anao ny adidiny mihitsy ny tsika olo-pirenena. Indrindra eto akadilaza eto adidiny mifidy e. Ny amin'le adidy mifidy aloha de izao ny fahitako azy e. Ny olona nge mifidy foana e. Mazoto maneho ny heviny sy ny safidiny amin'ny latsabato. Fa rehefa voarefiny sita amin'ny fa misy alabato de kivy sy mieka amin'ny mifidy amin'izay izy amin'ny manaraka. De iza zany nanabesina nentana azy ho lasa tsy mazoto mifidy ohatran'izany nefany. Tsy ireo nanentana azy mivantana hoe tongava mifidy. Ireo ihany nanabe azy ankolaka hoe aza mifidy. Eny e, fa miankina amin'ny tompona andraikitra amby tokoa nge iny e. Ny kifafa zao de namezaka mihitsy ry Beziva ao. Moa ianao angamba no mpanolotsainany e? Teneniko mihitsy aloha izy vao mitady tsy azavazava amin'ny fitantanany e. Eny e, hitako eto ny to mivoatra mihitsy Beziva. Zay zany le hoe raha misy lehilahy maombony de nisy vehivavy tao ambady atao e? Tsy haiko aloha ny amin'izany e. Fa ny fameno tsy laviko. Fa mety aminao kosa aloha ny mikambany mety tsy diso angambany sa efa izaho aiza? Anasan'ny Remeo ihany zay rehefa tonga amin'ny mariazy ao arin'ny fifidianana zany Anga? Sady ve? Efa ela kosa nge zay sy Beziva no mifankatia e. De asa aloha zay ho be ny tanàna noratra anay amin'io na ho ianao na ho neny fara na ho dadabeko. Asa marina. Eny e, mbola any an-tsain'ny vahoaka no valin'izay. Aiza kosa e, tsy rariny izany. Ny olona fitahany fotsiny. Neny Faralinda? Fa inona no mampitomany rery anao ato? Tsy fanina kia. Tsy fanina. Iza, fa misy inona e? Iza fa tsy le lafara iny ihany e. Tsy azoko. Io amin'ny telefona io mesazy tsy rendry io. Hoe azoko vakiana? Tsy maninona e, fa tsy tenendry amin'ny dadabe fotsiny Aiza koa ny tenenako an'izany amin'ny dadabe. Ento ty loha jereko. Bonjour Linda. Aleo ajanona ny amintsika fa tapitra ny lako anao. Sa mbola misy bizina sy arena azo ahondrana avy any. To tsy de misy arena itsony avy aminareo.
any ankafa indray koa ny fitiavako. Andray kosa eny e zano adala vazivazy fotsiny ny atombohan'ny resakay dia nidirako lalina tokoa. Fa ahoana kory ny mifary zany arena sy bizinato zany a? Ianao zany nandefa zavatra ho azy foana raha azoko tsara. Tsy takatry ndriky izany a, fiara-miasa anay ilay izy raha marina. Eny e, okizay koa aloha ny zavatra ohatran'izany ho any e. Zaranao aza zao dia efa fantatra hoe tsy mety ny fiarahanareo. Tsy rarahako koa iny e, manodiava azy ny eren'ny taniko na ny ereny aho. Fa ianao nge zany tena namoaka rembahoaka avy eto toerana foana e. Ny galabona ny lafara tany ivelany fotsiny anefa zany rehetra zany. Tsy te heritreritra an'izany tsony ahy e. Zay tokoa anga. Ho vao zany ny famindra raha azo ataoko. Afaka mivarotra tanindrazana ianao saingy hoininao moa ny tombontsoa kely azonao raha ny ray tanindrazana mainka miamletika amin'ny fahantrany. Ny tany ndray mananjina ary neny fara ny aina koa manakasina. Sendra nody atsika fianakaviana e. Mbola hiteraka angentsika e. Misaotra kiry mengola. Faly avy zany ny toetsaindry. Menatra ndria. Tsy mahamenatra na anao an'izay mahamenatra re. Ny mampalahelo ateto akadilaza fotsiny lazaiko. Lany andro miady angenareo ka dia zara raha nahavita zavatra ho an'ny vahoaka e. Vahoaka leo ahy e. Tsy ahitana sitraka na oviana. Kisaiko mety mihevitra ianao fa faratampony dia mitady aja sy asina avy aminy kanefa adinonao fa izy indrindra koa angeny farany amboniny eo amin'ny taniny sy ny fireneny ny vahoaka. Fa ny alahelo koa amin'ny Beziva aloha mbola tsy afako e. Ohatr'izao ary efa sorisorena mba miara-mitsangatsangana amin'ny pito. Nefa dia ny vonomy Beziva ny alikako. Saindrany ianao dia mbola hiady amin'ny hatramin'roviana indray ary ianao e. Dia tsy afaka niara-iasa madio mihitsy zany nareo fa misy foana ny lolony. Dia ady alika ohatran'izany foana zany nandanitsika andro eto akadilaza. Zay ady alika nareo any ve no ampijalony vahoaka ary Linda. Mba alika kosa nareo ankolafy miady alika raha izany ka. Ady nalika nankadilaza. Tantara mitohy misoratany natiora. Ireto avy ireo namelona ny tantara. Zoma amin'ny Irina, Christophe Rabearmanana, Ralala, Ulika. Niaraka tamin'ny Nanja sy Rojo Ranaivarso. Nandray feo sy Nana Tontosa. Nanja Razavolakoto. Nandrindra ra teknika. Mamy Avony.